isaorana ny groupe Sunrise amin'izany hira metsiketsika ary miterany tompo izany. Rehefa no zavatra rehetra dia misy farany avokoa ary efa tonga eo amin'ny ora fiafarany ny fiarahantsika eto amin'ity toerana ity. Alohan'izany rehefa dia isaorana daholo isika rehetra izay tonga nanatrika izao fotoana izao ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no isaorana antsika rehetra satria moa nataontsika ho azy iririany ity fotoana ity ary natoy izao tanteraka dia satria atao ny fitahin'ny Tompo ary tao koa ny fisindrovany ny fiangonany ary ny fiarovany ny fiangonany ary koa ny fitiavany ny fiangonany dia isaorana izy ray lehibe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary tsy adino ihany koa ireo mpiandraikitra rehetra mikarakara ny tanana rehetra mikarakara ny ratsan-tanana rehetra mikarakara ny etsiketsika nanao azy atomombana izao fotoana izao ary ny tantaratra dia atao ampotsika tsirairay avy Jesosy Kristy. Izany moa dia atao hoe grâce avy amin'ny ray tsika ao ambony ary raha misy adino ary ny olona tsy tonga teto koa dia isaorantsika satria efa ny participer zareo efa nitondram-bavaka izao fotoana izao ary dia manana pensée ho azy ireo tsirairay-sika na any tokantranony izy ireo na any amin'ny hôpitaly izy ireo na any amin'ny asany izy ireo satria raha-tapo amintsika ao amin'ny Tompo daholo ireny olona ireny. Isaorana ihany koa ireo vahiny izay tonga nanatrika teto ary feno aja sy voninahitra ny fiangonana amin'ny fahatongavan'izy ireo nanotrona ary niarany faly tamintsika teto. Tsy adino ihany koa ny fiangonana ray manontolo, ny fiangonana CRJ ray manontolo izay fiangonana miroso aram-panahy ao amin'i Jesosy Kristy ary izany moa ny tanjontsika dia ny fety tahaka izao dia natao hijoroana vavolombelona ary natao indrindraindrindra iderahantsika ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo dia ngamba tsika teraka lehibe ho an'ny tompontsika. Isaoranareo ray aman-dreny bitao kaman'izay nataoko nefa ny hita tonga teto ary tsy nakely aina tsy nakely vola ihany koa fa tonga miezaka tanatrika izao fotoana izao. Isaorana indrindraindrindra izy ireo. Isaorana ihany koa ny tanora izay hitatsika ngambany efa ny déploiement ny tanora androany ataoko hoe exceptionnel tsy dia tiako loatra ny telen'izay moa zay fa ataontsika ngambany hoe saratra ary ny faniriana dia tohizan'izany fahavononan'ny tanora izany satria izy ireo nanao ny service de A à Z nitiko tenenina vao nanomboka ny fotoana dia nanao service izy ny farana ny fotoana mbola izy nanao service ihany koa ka tia afatsika mafy ireo tanorantsika ireo reo no avy ny fiangonana ka amin'ny anaran'ny komity ny fiangonana no isaorana antsika mianakavy ao amin'ny Tompo. Alohan'ny amaranantsika ny fotoana nefa dia tsara indrindra raha mbola midera ny Tompo isika ary tsy mitsahatra midera azy satria izy no nahefa ny zavatra rehetra dia omeko ny pasteur ny mpitandrina ny fitenenana. Mbola manampy kely amin'ny fisaorana reto mpanompon'Andriamanitra ireto zany izay tonga nanaiky ny fanasana natao itoro-pilazantsara miaraka amin'ny fiangonana dia mbara aminareo fa zarainay tondra rehetra ara-panahy ao CRJ zato isanjato miafatra izay natolotrareo ho an'ny olona rehetra tonga teto amin'io zahay fa ny anandroso tamin'ny fahalalana ny Jesosy Kristy Tompony tsirairay nandritra izao fety amin'izao izao. Ny filohan-tafy moa teo dia niteny hoe misaotra ny sampana rehetra sampana fito na ny totosa
ambadik'izay koa nefa dia misy aina be natao tsy ho zavatra mihitsy tao ambarako aminareo zazatoa manindraindra olona tsy mety zany amin'ny fisaorana sy ny fankasitrana tsy maintsy atao zany miara-bavaka matetika izay mirahalahy rehetra fa efa jerevako akaiky miasa mafy izy mivady sy manodidina azy tsy izy mivady riry fa ny manodidina azy raha izao ny totozy ary azo antoka fa tena miankina amin'ilay lohan'ny fiangonana antsika rehetrarehetra mampitanteraka izao dia ho azy rery ny voninahitra tokoa ary antsika tsirairay ao anatin'ny tena firahalahiana tena izy ny fiadanam-po maharitra ary maharitra mandrakizay milohan'ny bavaka dia ataontsika ny arovy atompo arovy ao tompo atolotro izao ny tenako anompo sy ankalazana omeo aiery sy fanekapo arovy tseolery ezay anjarako vavaka isika entiko ny andriamanitra rainay eo andriamanitra ifitiavana ary manankarena ihany koa amin'ny mpamindrampo tsy hainay tsy hisaotra sy hankasitraka anao amin'ny farany zao androandroany zao zay azahoanay miaraka ny faly teto ary tsy miaraka ny faly any anisy ny fotoana nijona vavimbelo anisy ny fotoana anambarana ny vaovao mahafaly nisy ny fotoana anambarana ny jesosy ilay anotokana azo ankinana eo amin'ny fiainana hoan'ny tanindrazana zany hoan'ny mpianakaviana hoan'ny tsirairay ihany ko indrindra hoan'ny fiangonana koa dia misaotra anao zay tompo ary mametraka ireto mpihira ireto zay mampiasa ny talentany amin'ny fampitana miafatra ao any amin'ny toerana rehetra mba homenao fahasalamana izy ireo mba ho talinao izy ireo eo amin'ny fiainany manontolo mametraka ihany koa sampana fito sampana velona eo amin'ny fiangonanao tompo mba tsy ho diso anjara ny fitaina rehetra avy aminao dia hoanao irery ihany ny voninahitra ary ho anay tsirairay avy ray saraketo ny fitantanana avy amin'ny fananay masina ny fiarovana avy amin'ny Jesosy Kristy zanaka ary rehetra tompo ilay andriamanitra ray izay ho anilanay mandrakariva ary tokanay tsirairay avy sady salama ny tena fonina ny mpanao mandrakariva any atokantrano tsirairay avy raina moa zany an-danitra ho ambasina ny aranao ho tonga ny fanjakanao atao anay sitraponao etsy an-tany takany an-danitra meo anay mizy anasazo aminay ary mamelana kay tahaka ny mamelanay izay meloka taminay ary aza mitonanay amin'ny takam-panahy fa manafahany amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen.